Tanterana androany kosa ny fanaovatry ny mpiara-miasa teo amin'ny orinasa Snow Startime sy ny ministeran'ny serasera teny amin'ny ministeran'ny serasera moa nanatanterahana izay fanaovatry ny mpiara-miasa izay. Mitombo isa ny orinasa mpivarotra ny fandaharandreo fahita lavitra avy any ivelany. Startime ny orinasa faefatra hiasa eto Madagasikara amin'ny Seatrom manomboka androany nanatanterahana ny fanaovatry ny mpiara-miasa ao ministeran'ny serasera sy ny orinasa Snow Startime. Ity orinasa ity izay efa miasa amin'ny firenena 10 eto Afrika. Pouvoir voir la télévision numérique et de bien jouir de la télévision numérique et bien partager la beauté de la télévision numérique. J'aimerais tous les Malgaches aimeraient notre bouquet, aimeraient le contenu, je vous offrir. Okay. Izara fandaharan'ny fahitalavitra vahiny avy amin'ny firenena tandrefana sy tatsinanana hatrany amin'ny 50 isa ny Startime ary latsaka kokoa ny vidiny raha oharina amin'ny tolotra efa misy amin'izao fotoana izao. Avela tsitsika no anao service commercial et marketing les sociétés fa le anjaratsika dia izay manao convention zay fotsiny fa ny fantatra fotsiny matoa ny ekena le fiara-miasa dia fantatra fa ambany no ny vidy misy amin'izao fotoana zao na amin'ny vidina décodeur io na amin'ny vidina le bouquet ambany tanteraka mihitsy no misy amin'izao fotoana zao zany hoe raha ohatra te hiditra amin'io zany no mpanjifa dia minona maromaro na fa maro no hiazakazaka andeha ho azy satria ambany kokoa no misy amin'izao fotoana zao. Le izy moa zany samy hafa le chaîne anaty bouquet am'le anakiroa anankitelo efa misy amin'izao fotoana zao Canal Sat Parabole Madagascar sy Blue Line le efa mazatry reny le tena tandrefana PDB reny zany ao anatiny ao. Ny amin'ity zany misy sasasasa vitsivitsy amin'ireny fotsiny ny ato fa mbola misy chaîne hafa be dia be mihitsy tandrefana ihany ny sasany tatsinanana ny sasany Azia ny sasany zay mbola tsy fahitatsika aty kanefa efa fahita zao tontolo zao ny misy azy any. Ny tena tanjona amin'ity zany dia tsotra hoe mba ho branché zany ny kiasy malala zavatra maro mety afaka mijery télévision maro be mihitsy eto Madagasikara eto. Raha ny fanazavana dia any amin'ny janoary 2024 any no hanomboka hivarotra ny tolotra ao amin'ny Startime.